Levitikosy toko 5. Ary raha misy manota satria mandreny feo ny fampianianana sady vavolombelona nahita na nahalala nefa tsy manambara izy ka mahameloka azy izany, na misy mikasika izay zavatra tsy madio, na ny fatin'ny biby dia tsy madio, na ny fatin'ny biby fiompy izay tsy madio, na ny fatin'ny biby mandady na mikisaka izay tsy madio, nefa tsy hitan'izany ka mahaloto sy mahameloka azy izany, na misy mikasika ny fahaloton'ny olona dia izay fahalotony rehetra na inona nefa tsy hitan'izany, rehefa fantany izany ka mahameloka azy, na misy mianina ka miteniteny foana amin'ny molotra hanao ratsy na hanao soa, na inona tenitenin'ny olona foana ka asiany fianianana nefa tsy hitan'izany, rehefa fantany ka meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy, koa raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia hiaiky izay zavatra nanontany, ary hitondra ny saziny ho an'i Jehova noho ny fahotany izay nataony izy, dia ondry vavy na osy vavy nefa izay vantony ho fanatitra noho ny ota, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany. Ary tsy tratry ny ananany izany dia hitondra domboina roa na zanabory mailala roa ho an'i Jehova izy ho saziny noho ny nanontany, ka ny anankiray atao fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa atao fanatitra dorana. Dia hitondra ireo ho eo amin'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona kosa hanatitra ny iray aloha ho fanatitra noho ny ota, ka ho tapahiny amin'ny ny lohany ho afaka amin'ny voziny fa tsy ho enteriny izy, ary hamafazany eo amin'ny rindrin'ny altara ny rano ny fanatitra noho ny ota, ary ny raha sisa ho fiazany eo ambodin'ny altara, dia fanatitra noho ny ota izany. Ary ny iray kosa dia ataony fanatitra dorana araka ny fanao, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony, dia avelany elony. Fa raha tsy tratry ny ananany koa ny domoina roa na ny zanabory malala roa, dia hitondra ny fanatiny noho ny fahotany izy, dia koba tsara toto ampahaforo ny efa ho fanatitra noho ny ota, tsy asiany diloilo izany, ary tsy asiany didikazo manimpofina, fa fanatitra noho ny ota izany. Dia hitondra azy ho eo amin'ny mpisorona izy, ary handraofa ny mpisorona eran-tanan'ila ho fanaty-pahatserovana avy aminy, ka hodorany ho fofona eo ambanin'ny altara miaraka amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova, dia fanatitra noho ny ota izany. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony tamin'ny anankiray amin'ireo, dia avelany elony, ary ho an'ny mpisorona ny sisa toy ny fanatitra hohanina. Ny fanatim-panonerana. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy olona manao izay mahadiso ka manota tsinany amin'ny zava-masin'i Jehova, dia hitondra ny fanatim-panonerana ho an'i Jehova izy, dia ondry lahy tsy misy kilema, koa sekely volafotsy no hanombanana ho azy, araka ny sekely masina ho fanatim-panonerana. Ary izay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia honerany, ary ampiny ho tonga fahaenina ka atolony amin'ny mpisorona, ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy amin'ny ondry lahy atao fanatim-panonerana, dia avelany elony. Ary raha misy olona manota satria manao izay tsy tokony atao, ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehova, nefa tsy fantany izany ka mahameloka azy, ary mitondra ny elony izy, dia hitondra ondry lahy tsy misy kilema izy, araka ny anombanana ho azy, ho fanatim-panonerana ho any amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny ota-tsinahy,
izay nahadiso azy nefa tsy fantany dia avela ny elony dia fanatim-panonerana izany fa efa meloka tamin'i Jehovah tokoa izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: raha misy olona manota satria manao izay mahadiso amin'i Jehovah fa mandainga amin'ny namany ny amin'izay nampitehirizana azy na amin'ny zavatra notanany ho tsatoka na amin'izay nalainy ankeriny na efa nampahorony namany na nahita izay zavatra very ka mandainga amin'izany sady mianitsy toa ny amin'izay mety ho fahotan'ny olona satria nanota izy ka meloka dia anonotra izay nalainy ankeriny na izay tamin'ny fampahoriana na izay nampitehirizina azy na izay zavatra veritany na izay rehetra nianianany tsy toa dia anonotra torak'izany sady hanampy azy koa ho tonga avy fahenina ka omeny ilay tompon-javatra amin'ny andro anaterany ny fanatim-panorenana izany. Ary ny fanatim-panonerana hoentiny ho an'i Jehovah dia ondry lahy tsy misy kilema araka ny anombananao azy ho fanatim-panonerana ho any am-pisorona. Ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah dia avela ny elony na inona fahatsoana nataony.